Maro ireo tatsaha anaty kooperativa no nahazo tombotsoa ahafahana mifanerasera mba azahoana lalam-barotra amin'ny seha-piariana. Izany no nisy dia avy amin'ny fanoana ny tetikasa papri izay eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Namafisin'ireo mpisehatra tamin'ny alalan'ny fifanankalozam-pandraharana izany na ny B2B. Tombotsoan'ny ao anatin'ny kooperativa izany izao sehatra izao satria ahafahanay mba manana fanantenana hoe ahita tsena izay ao anatin'ny kooperativa satria izao tsena be niarahana tamin'ny commune Kadonontsakay izao zany dia nahafahanay manana serasera bebe kokoa eo anivon'ny tsenam-panjakana. Amin'izao tsena be eto Kadonondry amin'ity androany sabotsy ity zao misy tokoa ny fitondran'ny papria izay B2B izay fionana amin'ireo acteurs maro niona taminay teto androany. Dia izay no ahitanay an'ireo client ohatra fotsiny client izay andrain'ny masomboly amin'izao taopambolena izao. Faharoa koa misy koa ireo acteurs izay nanome tolotra ahafahana miara-miasa amin'ny kooperativa toy ny hoe fanomezana fifanana maimaimpona. Hita hoe nahitana varavarana misokatra ho an'ny kooperativa izay ahafahana mijery ny tsena. Dia efa misy an'izao raha tsy hiteny fotsiny hoe maromaro ny acteurs teo nanao commande mihitsy ary amin'izay masomboly ny kooperativa izay. Tanjona amin'ilay izy dia hanombohana sady ny fifandraisana eo amin'ireo mpisehatra resaka famokarana masomboly sy ireo mpisehatra rehetrarehetra eto anivon'ny faritry Bongolava. Faharoa manarakarak'izay dia fanenana ireo elanelana eo amin'ny fampitam-baovao eo amin'ny mpamokatra sy mpisehatra ary ihany koa eo amin'ireo tatsaha mpamokatra. Dia ary farany taritana sahady ireo kooperativa mpamokatra ireo hitodika any amin'ny tsena. Nisy ny andratsiro natao teo amin'ireo karazana fotsimbary masaka ahafahana mampitaha ny hatsaran'ny vokatra sy ny kalitaon'ireo fivary 85 sy fivary 32 izay vokatra voafantana. Rehefa nanarana an'ilay fivary ny tena koa dia hita sady tsara ny vavety voany mamy hoanina sady matsiro mamy le vary. Za zao efa mividy masomboly mihitsy fa dia ampitombo an'le vary. Raha avy nanao fanandramana ireo mpitsidika dia tsy nisalasala nanjifa ireo masomboly vary vaovao novokarin'ny tetikasa papri ireo. Ny fivary 85 sy ny fivary 32 no hitan'ny ranty teny amin'ny trano evan'ny papri tamin'ny tsena be mahatoky 324 izay nitotosaina tany Akadinondry Sakay ny 20 Mey 324 ary dia nasarika ireo tatsaha-mpamboly maro izany noho izy mazaka ny fiovan'ny toetany nefa azahoana vokatra tsara dia tsara. Ho tratra tokoa ny velorano fahasivina Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina raha izao vokatra azo tsapahitanana izao satria dia tsy ho ela dia avita tena ara-tsakafon'ny Malagasy.